vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa amin'ny fifaliana no iarabako indray atsika menakafy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoana nio mahafinaritra be ity tafahoana mpifaliana eto indray tsika menakavy izay afaka mba mifampahery ary ampianatra anareo ny tena hoe ahitana fiainana satria tadidio ngeriavany ny ahitana fiainana tsy hoe ianao miezaka be foana hoe mianatra be dia manana baka plus 4 manana baka plus 15 dia tafita aza mieritreritra an'izany misy lakile hafa tokony ahitantsika fiainana satria misy olona na dia tsy manana BPC aza milamina amin'ny fiainany misy olona na tsy manana diplôma ara tafita izy manana fahasambarana manana fifaliana manana fiadanana nefa misy olona tena tapipahaizana kanefa tena miaino anatina tebiteby sy problème ary olana maro isan-karazana satria tadidio fa ny fiainana tsy vita amin'ny vola ny fiainana tsy vita ny asa hoe tsara asa dia milamina non diso zany anjara kely eo amin'ny fiainantsika fotsiny anjara kely fotsiny eo amin'ny tontolo-piainantsika ny asa sy ny vola manana anjara kely fa tsy hoe manam-bola be anao na manana asa tsara dia milamina amin'ny fiainanao tena diso zany tsy hoe manana pahaizana be dia mety ny fiainana tena diso zany misy zavatra mila ianarana ary tena miteny aminao ao hoe raha ianao manaraka nyity fandarana ity ka vonina makato ny zavatra ampitaiko aminao eto sahako milaza aminao fa tena tafita ianao hoe ary tsy maintsy milamina amin'ny fiainanao ary tsy maintsy mandresy ianao koa manasanao atanandroa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany andraisanao lesona fampahirezana ary taridalana ary asoanao ndo hivavaka tsika tompo misotranao zay satria Andriamanitra lehibe anao ary Andriamanitra tiana ianao mino tompo fa androany dia ampianatra anay indray ny zavatra tokony ho takatra ianao satria maro amin'ireto olona ireto no mila taridalana mila torolalana indray manko izay amin'ny fiainana dia manonao foana nefa za kosa mino fa tombotsoanay ny fananana an'izao fandarana izao mba handraisanay lesony atonga anay andeha lavitra eo amin'ny fiainana misy saotra tompo amen atao amin'ny Deutéronomie 5 no ovakitsika menakavy Deutéronomie 5 andininy 240 toy izao mana hoe manajany ny rainao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao mba ho maro andro ianao ary mba hita soa mba ho maro andro ianao zay ny voalohany ary mba hita soa any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao averiko indray mandeha mba ho azonao tsara manajany rainao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao mba ho maro andro ianao ary mba hita soa any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao hotoizatsika ato amin'ny Deutéronomie 7 andininy 9 manao hoe ho zonina izay manao tsinotsinona ny rainy sy ny reniny ary ny vahoaka rehetra na hoe amen izay ten'Andriamanitra anankiroa zay no mba tiako hitondranantsika momba ny resaka atao hoe fanajana ny ray aman-dreny atao amin'ny Efesiana 4 moa izy dia zao ny teniny Efesiana 4 andininy 2 manao hoe manajany rainao sy ny reninao
fa izany no didy voalohany misy ny teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany ary maro andro ambonin'ny tany. Zany ny ten'Andriamanitra zany dia manambara ny tokony hanajantsika ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny. Mbola veriko ihany ny zavatra efa niteniko tany amboalohany teo hoe aza mieritseritsika fa manam-pahaizana be dia tsy maintsy ho tafita. Ny fiainantsika ry havana dia mifamatotra tanteraka amin'izay voalazan'ny Baiboly, na tsy mino Baiboly aza ny olona. Ny olona nge afaka tsy mino Baiboly, ny olona afaka tsy mino izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny olona afaka tsy mino an Jesosy, ny olona afaka tsy mino an'Andriamanitra, fa tsy azonao foanana izay voalazan'ny Baiboly na tsy mino azy ianao. Ny tsy finoan'ny olona iray tsy mahafoana ny zava-misy. Afaka tsy mino ianao fa misy zany firenena Maorisiana zany satria Madagasikara ihany ny hitanao. Toy izy ianao aiza koa nisy firenena any ambadika ihany fa eto Madagasikara any. Afaka tsy mino ianao kanefa tsy mahafoana ny zava-misy. Afaka tsy mino ny tsunami ianao kanefa tsy mahafoana ny zava-misy. Afaka tsy mino ianao ny afobe nefa tsy mahafoana ny afobe. Afaka tsy azonao inona ny zavatra tsy tianao inona kanefa ny tsy finonao tsy mahafoana ny zavatra tena misy marina. Noho izany mbola mahafisiko tsara hoe ny fiainantsika dia mifamatotra amin'ny Baiboly ary misy secret daholo ato anatin'ny Baiboly ato. Maninona moa ry havana no misy karazana fiainan'olona miresaka eto androany, tsy miresaka délivrance na miresaka hoe fanafahana anao, tsy miresaka vavaka hoe zao ny vahaolana, fa iresaka androany aloha momba ny fisorohana. Inona ny mahatonga na fiainan'olona maro hoe maty tanora izy, maty tanora. Inona ny mahatonga fiainan'ny olona sasany na dia manana fahaizana ary izy manana diplôma be, manana arena, manana asa tsara, kanefany tena misy zavatra tena tsy mandeha amin'izay lohan'ny ihany koa mitoe-pahasalamany, tsy mandeha amin'izay lohany mitoe-pahasalamany nefany mbola vo 5-telopolo taona, mbola vo 2-telopolo taona, dia izy manam-pahaizana, izy manana miliara sady nefa mbola vo 2-telopolo taona, mivezivezy makany ampitan-dranomasina, makany Chine, makany Maorisy, bizina etseroa, manana 4x4 enina tomobila, manana villa, izy mivady mihaja, kanefa tsy afaka aretina ny zanany. Amin'ny alina izy manofo ratsy foana, kanefa mitebiteby foana. Ny eniny misy fanahy ohatra mitady hamono azy zany, misy olona mitady hamono azy zany. Eniny ohatra tsy mety manana fiadanana zany izy na manan-karena ary. Miakatra tribunal foana isaky miakatra fitsarana, na izy no mitory olona na ny olona no mitory azy, miakatra polisy, sasatry ny manetsina vola tseroa dia mametra pantaniana fa maninona raha ny fiainako. No ohatra ny ananako ty nefa ny maninona ny tsy miadana ary tena tsy mety miadana mihitsy. Misy olana eo ary olana mahazo anao dia amina tontolo ara-panahy. Lesona anankiray anisan'ny Baiboly eto zao ary nisan'ny zavatra resahan'ny Baiboly dia momba ny fanajana ray aman-dreny. Fa be loatra ny tanora amin'izao fotoana izao, ny ankizy meritreritra fefa antitra amin'ny ray aman-dreniny ka tsisy dikany io, tsisy lanjany io, antitra ny ray aman-dreniny ka io na tsy asina vidiny ara tsy olana io, tena adosokevitra zany ary mitondra ozona zany. Hoy ty Deutéronome 7:20 hoe ozonina zay manao tsinotsinona ny rainy sy ny reniny, ozonina zay manao tsinotsinona ny rainy sy ny reniny. Itsika ry havana dia tsy afaka misaraka amina ray aman-dreny. Tsy tonga teto ambonin'ny tany ianao raha tsy nisy an'ny dadanao ary raha tsy nisy an'ny reninao. Tsy tonga teto, tsy olona ianao raha tsy ireo dadanao sy mamanao ireo no nataon'Andriamanitra fitaovana ka nampiisy anao teto ambonin'ny tany. Noho izany misy zavatra tokony ianarana. Be da be ny ankizy no manao tsinotsinona ny ray aman-dreniny. Mieritreritra hoe mahantra ny ray aman-dreny, tambanivohitra ny ray aman-dreny, any ambanivohitra any izy. Ary dia misy tokoa tanora tafita izy aty an-dreny vohatra, fa tsy mba mahatsiaro ny ray aman-dreniny izy ary. Tena
miantso anao afa ity ny sekreo anao ianao tsy mety manana fiainana milamina io ianareo mety efa mivavaka mety tsy mivavaka koa fa anananao daholo ny zavatra rehetra anananao ny vola anananao ny arena kanefa ny ray aman-dreninao any ambany vohatra tsy manana na de body fotsy ianao aty mitaingina 4-4 firy nefa ny ray aman-dreninao any na de bisikileta ary tsy ananany na de motokely ary tsy ananany nefa ny loharanonao dia ny ray aman-dreninao ary ny loharanonao tsy azonao tapenana amin'ny fotoana mitapina ny ray aman-dreninao ny loharano amin'ny ray aman-drenao de mitapina ihany koa fiainanao aty ambadika aty de zany ry havana ny mahatonga n'le hoe anananao dolodolo ny zavatra rehetra fa misy zavatra tsy mety milamina koa any ambadimbadika any amin'ny fiainanao raha mpino ianao raha zanak'Andriamanitra ianao tsarovo ny ray aman-dreny raha tafita ianao ka tafita amin'ny fiainana adao ny ray aman-dreny ome zay tokony ho sahaza azy izy tsy hoe rehefa maty vo hitondrana lamba mena 5 hitondrana voninkazo anamboarana vatapaty tsara tsy hoe rehefa maty izy vo avadibadika ao 5 ny any olona mako zany ho mariky ny fitiavana ny ray aman-dreny de famadihan-drazana ny dadanao efa tsy mahatsiaro ninina intsony rehefa maty na antotonanao vato firikilao ary ambony lohany tsy mahatsiaro tsony izy hoe maharary zany fa tena esore koa zany vato be zany tsy mahatsiaro izy natondranao rano mangatsika glasy ary izy amin'io izy efa maty io tsy mahatsiaro izy mangatsika efa mba ataovy anakary natondranao rano mangotraka ary izy tsy mahatsiaro an'izany hoe may fa raha ny maty ny mbola mahatsiaro mangiry firy de tsisy nandoro faty tetsy amin'ny fahasankarany zany fa mikikika mba tsy rarany ko sady zalahy tena doranareo ve za ny dikan'izay amin'izy mbola velona iny mahatsiaro izy andahana ividianao kanjo tokony miray raha ohatra ianao ka efa tsapanao hoe tahin'Andriamanitra de tokony miara tahin'Andriamanitra aminao ny ray aman-dreninao tokony miara tafita aminao ny ray aman-dreninao fa tsy hoe ianao mandeha tomobile firy ny anareo menakavy ny ray aman-dreninao mandeha tongotra am'izao mo tsisy taxi be tsisy ninona ny ray aman-dreninao mandeha tongotra omeo lanja ny ray aman-dreny ny baiboly de milaza eto amin'ty le Deutéronomia 5:7 de ozy izy jerenao tsara manajany rainao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra anao mba ho maro andro ianao nisy tombotsoa anankiroa ndresamy baiboly eto voalohany de hoe maro andro ianao ary faharoa mba ahita soa ianao amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ahita soa ianao jerenao tsara le izy zany tsy hoe manompo fotsiny ianao an'Andriamanitra andana mivavaka de andana miteny tsy fantatra de andana mahery mivavaka de halleloja arababababababa tsy zay fotsiny le izy tsy hoe ianao mifadisianina tompo amasino diovy amy ranao tena fenony fanay masinao ampiasao tsy zay fotsiny fa misy andraikitra tokony ho raisinao adidy tokony ho raisinao misy ray aman-dreninao ao aranofo zay tokony ho tsaronao fa ny akamaroany vavaka mako rehefa lay fanatika be iny de tsy malala fa tsy Jesosy tsy malala fa tsy Andriamanitra de adinony fa misy ray aman-dreny ao na tsy miara mivavaka aminao ary ny ray aman-dreninao na afa finoana aminao aza ny ray aman-dreninao na mety mbola manompo sampy aza ny ray aman-dreninao mety manompo kalanoro aza ny ray aman-dreninao de ray aman-dreninao foana ireo ndray mako tsika mananady sokevitra hoe ka ny ray aman-dreniko pastera manompo sampy fa aloha izy any ry zareo manompo devoly aloha izy any ary zareo manompo kalanoro aloha izy any ry zareo tsy mivavaka aloha izy any no diso zany ny baiboly Andriamanitra tsy mampirisika anao akory hoe andana toaniny kalanorony andana ianao miara manompo ny kalanorony andana manaky anao miara mivavaka manompo sampy aminao tsy mampianatra an'izany Andriamanitra toherinao ny fanompo-tsampiny tsy ekenao ny kalanorony toherinao ny adalana taony fa maray aman-dreninao azy de misy zavatra tokony karakarainao azy amin'ny maray aman-dreninao de misy zavatra tokony karakarainao va tsy ho body fotsy izy fa mangatsika zao ny andro
andana raha tsapanao izy fa tsy misakafo mety ao anatin'ny tsy fantatra hoe manahoana zao ny toejavana misy any ambavotrana amin'ny ray aman-dreninao mifanakaiky anao ambadimbadika any mba anontany io izy mba manahoana nareo atoromamy mba misakafo viato nareo ry dada inona ny mba hoaninareto so de ianao ary mihinana pizza anao ohatriny isaky mihinana pizza roa alina ny ray mahalany 5 nareo efa mianaka mahalany pizza firy mihinana fantakokany ninona rehefa miakatra restaurant na 5 mianaka mahalany 1,5 nefa ianao mamehany ray aman-dreninao renina ahitana masoandro zara raha mamme 15,000 francs mahalany 1,5 ianao ndray miditra restaurant nefa etsy anao mamme ray aman-dreny 15,000 indra mama mba hividanana kafe zany ve de mba horariny omeo lanjany asivoajany ny ray aman-dreny fa ny fitahina ho anao ny maro ozy izy voalaza baiboly hoe mba ho maro andro anao tsindriny tsara amin'ny Deutéronome 5:5 ty manajany raha inao sy ny reninao araka izay nandidiny Jehovah Andriamanitra anao mba ho maro andro ianao ianao ela velio de miafina ho ambadiky ny fanajana ray aman-dreny ny faela velona de miafina ao ambadiky ny fanajana ray aman-dreny misy ray aman-dreny misy tanora rehefa mba metimety kely amin'ny fiainana dia manambany manao tsintsina manao tena atao tena ny mama nahitana masoandro atao ty ninona mety fahalemen'ny ray aman-dreninao ninona mety ho fahantrany ianao tsy tokony menatra hoe tiany ray aman-dreniko nahitako masoandro tsotra ny antony ry havana malala miafina ao ambadiky ny mamanao sy ny dadanao ny fahaela velona manajany raha inao sy ndrenao mba ho maro andro ianao ary ny toyany teboka voalohany maro andro ianao fa ny teboka faharoa mba hahita soa ianao amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao tsy vitanao ela velona fa miafina ao ambadiky ny fanajanao ny ray aman-dreny any koa ny fahitana soa ny valim-bavaka miafina ao ambadiky ny fanajana ray aman-dreny ny bénédiction ny fahasoavana tokony ho raisinao ajao ny ray aman-dreny mety misy fotoana ny ray aman-dreny mbola manompo sampy mety misy fotoana ny ray aman-dreny misorotoka mihina paraky ny parakiny tokony hoalanao ny sigarany tokony hoalanao fa ny ray aman-dreninao tsy tokony hoalanao misy fotoana ny mamanao mety mananao manao vavavava tsy mety manao fomba fiteny tsy mety manao fomba fiteny mandratrandratra fa zao ny teneniko aminao avy alao izy anao teny mandratra anao izy anao teny somary manahirakirana fa miza foana ianao mandefitra eo anoloana izy maivava io meza mihidina meza maniry teny ary meza foana manaja azy anisan'ny tena problema eto ambonin'ny tany tompoko a ny problema vinanto sy rafozana na rafozana sy vinanto za tena miteny atsika ary vinanto malala isany ajao ny rafozanao mehoazy izy misy fotoana izy mety mantavava mety misy fotoana izy mifosanao mety misy fotoana ianao engarany mety tsy de tiany loatra afaka vahany satria mety tsy mitovy volokoditra nareo mety tsy mitovy faripahaizana ianao mety zanaka tambany vohatra fa izy zanak'olona zareo fa zanak'olona sinobinoby de ianao ohatra ny afaka vahany rehefa na de eo daholo ary vinanto rehetra eo daholo ny zanaka rehetra de ianao ohatra ny aisakisany ianao ohatra ny tsy de asiany vidiny tsy de asiany lanjany satria koa nareo menakavy ohatra mantratra kely nareo a le zoky lasa satsasana ohatra manamanakatao le faravava ohatra manamanakatao fa ianao le otenatenany eo ohatra le mangatadava sy le maçon ny asanao maçon de ohatra ny tsy de asiany ray aman-dreny vidiny na zany aza ny ataony aminao tsy asiany vidiny afaka vahany ahilikiliny ajao foana izy ajao foana izy omelanja foana izy ny secret-ny fiainanao a misy lakilio ary olona io fiainana io ny ray aman-drenao ndraindray mety kidaladala reny rehefa miresaka manao resaka kidaladala manao resaka tambany voatra le tsy mety mahazo resaky reny mihitsy ajao amin'io maizy azy io izy aza trerom ndraindray makotsika de zany isaky miresaka amin'ny ray aman-dreny zay ndrainy anareo de olona tambany voatra fa nga izy ty resaky ny olona tsy manana CP nga izy ty resaky ny olona zao nga izy ty resaka omby andray nareo manginonareo fa nareo olona tsy maninina tsisy nininainareo zany aza tao an'zany ray aman-dreny aza tao an'zany ray aman-dreny
ianao nge afaka manambany azy fa misy zavatra manaraka anao ao anatin'ny tsy fanajanao ny ray aman-drenao de misy ozony volazan'ny baiboly vaketsikety hoe ozonina zay manao tsinotsinona ny ray aman-dreniny ary mifamatotra amin'ny ray aman-dreny ny fiainanao raha teo ela velona ka ho velona tsy mivelona amin'ny tsipozipozy fa velona isy fahasoavana, velona isy fitahina, velona isy fanambinana, velona iadana de ray aman-dreny tsarovana. Fa misy antony angeriavana am'izao hoe ianao tsy mety maloha fatrano, zao mikorotana ny asanao, ianao mitebiteby lava, zao ohatra ny tsisy ninina mandeha na niany koanina raha ny tsipozipozy mba dinio ty tenin'ny paster ty, dinio ty toroteny entin'ny paster, tenin'Andriamanitra entin'ny paster aminao androany ty, so de ianao le anisan'ny olona tsy mba mihevitra ray aman-dreny reny. So de mba ianao le anisan'ny olona miteny samiry mama manao zay anavotana ny tenany fa samy efa miletika zao samiry dada aloha samy manavitra ny ainy fa samy efa miletika zao fa ngamonareo rery ny anina fa samy manana problema. Ianao raha manana problema azy tsarovo foana ny ray aman-dreny, tovy lolarina ny ray aman-dreny, ajao am'izay tokony anajana azy ny ray aman-dreny. Fa ianao zao tojo problema io tadidio ty toroteny ty, so de mba misy olana ianao sy ny ray aman-dreninao. Dana miavana aminy, mety niady tamin'ny dadanao anao, niady tamin'ny mamanao, mety nisy olana zao foana aloha ny resaka aminy. Dadako foana ianao, papa foana ianao, marina fa nataonao an'izao nanao tsinotsinontsika, nisy olana ohatrao fa mezaka foana papa ilaba mifona aminao raha nisy zavatra nampalahelo anao nataoko hoe mifona dada raha nisy zavatra ohatrao fa tsika zanaka sy ray aman-dreny foana aleoko miavana, aleoko manaja anareo. Jereo izy miovody akoho izy, mio zay tokony anjara, miovoly izy, ajao ny ray aman-dreny. Aza manao tsinotsinona fa ny fanaovana tsinotsinona ny ray aman-dreny de mitondra oziny. Izao raha mbola azo ataony tsy miady aminy, misy fotoana ihany ny ray aman-dreny manahirana ny mieritreritra azy. Tena misy ray aman-dreny tena manahirana kanefa na de on'le izy manahirana iny zao foana ianao zany tena hoe miezaka foana ianao hoe tonga any am'le hoe miezaka tsy ady aminy, miezaka tsy hifamaly aminy, miezaka tsy hifandona aminy. Misy an'ny ray aman-dreny zay tena tsy hitanao mihitsy zay anaovana azy, fa mandra-pahatonga anao any am'le tena tsy hita mihitsy zay anaovana azy de mitedava foana moyen aloha, fomba foana ahoana ny ifandraisako amin'ny ty rafozako ty, ahoana ny ifandraisako amin'ny ray aman-dreniko, ahoana ny anapiko azy, inona ny tokony azo anapina azy. Mety mamilava izy isan'andro, mety mifokarongony, mifozo mifokasikara, mety mampirafo ny dadanao, ary mety mijangajanga, mety nariny mihitsy ary anao de any amina vehivavy hafany izy am'izao fotoana zao, mety ny sarahany mamanareo de nanaraka vadikely hafany izy. Zao no izy rahalahy, izy sy mamanao no saraka, izy sy mamanao, izy nanao tsinotsinona mamanao, izy nanao zavatra tsy nety tamin'ny mamanao, fa dadanao foana iny, tedavo izy. De andana meza miavana aminy, noho ny aminao sy ny aveniranao no resahanao azy, noho ny aminao sy ny hoavinao no hitedavanao azy, fa tsy noho ny adalany. Noho ny hoavinao ny aveniranao de mifamatotra amin'ny ray aman-dreny. Ka na de manana vady kely izy zany, efa 10 taona izy zay ny ala tao aminareo, de ny mamanareo rery no avelany namelona anareo, de aza manao andolo-po, aza manao alahelo, tsy rarahako iny, tsy raiko tsony iny, avelako iny any, tsy mifandevo maty, avela no miangavy anao na de zany aza nataony, aza mamaly ratsy ny ratsy, valio soa ny ratsy nataony ny ray aman-dreninao anao. Mety mbola kely anao de efa tsy te halala izy, mety mbola teraka mihitsy ary anao de efa nariny, fa raha fantatrao izy andana siosoa, fa miafina ao ambadiky ny fikarakaranao ny ray aman-dreny, miafina ao ambadiky ao ny faela velona ray, ary faharoa ny soa tsy ho ela velona fotsiny, fa miafina hoe ho ela velona ianao kanefa ao anatin'ny fahavelomanao de misy soa be da be ho raisinao. Fa tsy tonga ho azy ry avan'ireny hoe 70 taona ny olona de maty. Jereo nge zany teniko zany, 30 taona de maty, 70 taona de matina moto, matina diabeta, matina goty, matina rein, 30 taona matina tension. Jereo daholo reny olo reny, fa misy antony kely ao.
Ndraindray angatsika mahita ny hoe ray aman-dreny ndraindray oa tsy manana diplôme, ndraindray izy rehefa miresaka amintsika mirediredy, ndraindray izy rehefa miresaka tsy misy ray aman-dreny mihitsy inge tsy mahay miresaka, ary raha vao miresaka aminy anao tsy maintsy tezitra. Misy ray aman-dreny vao miona aminao tonga de vola, mba mivola kely ana, na rehefa elany tsy na mivola, na ninninona teneniny ao, ka raha misy ny azonao mena meo izy. Fa aza mandatsalatsa ny anarako voatra miona tonga de vola tsisy fara. Aza tao an'izany ray aman-dreny. Aza teritreromy, aza ambanimbanina. Aza atao an'izany fa tsy olona ianao raha tsy teo izy. Tsy tafita tamin'ny fianarana ianao raha tsy teo izy. Tsy ohatr'izao ianao raha tsy teo izy. Ka na de tsy mahay miresaka izy aza atao elahy. Ndraindray manko tsika elahy, inona koa zay elahy, efa antiday io elahy zao. Aza atao elahy, ajao foana izy. Mety mamy lava. De eny amin'ny arabe eny mihitsy ianao tena afa-baraka mihitsy amin'ny ataony laty, sady mitantana azy ianao no mitsotro azy no misitona azy eny amin'ny arabe eny fa zao manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Hoy ny voalazan'ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra tsy diso zany ry havana. Tsy diso zany, karakarao izy. Zay zavatra tokony karakaraina rehetra. Raha vola ny ilainy meo izy, raha body fotsiny ilainy meo izy. Ianao zao mety manana trano villa, raha azonao atao aza. Ny miantsony ray aman-drenao avy mba hiara-petraka aminay tery mama fa aza mijanona any ambanivohitra any fa zao tsisy hanina mijaly any. Aty mba de mba manana efitrano kely ato mama asinay télé asina izavatra zay mba ilay mama de mba ao mama de mba ampiadarinao mama fa jin'izay neto zao ry mama tsisy mahory mba efa miliardaire zay mba manana tomobile firy sprinter firy manana trano firy de nareo ve ny afo kely amin'ny afo kotay any avy ety de mba miadakadina miaraka amin'ny zafy kely eto de alova izy na ndraindray raha ny toetra anao manahirakirana de mandefitra ary mila mahazaky ianao mila mahazaky ianao ny toetrany fa ombadika zany no hitahin'Andriamanitra anao tsy hoe ianao no mipetraka ao aminy fa izy no alainao mba hipetraka ao aminao samy hafa mako zany so de famadianareo indray le hoe mialokaloka ao amin'ny ray aman-dreny tsy ianao no mialokaloka ao aminy fa izy no mba misy fotoana raha ohatra misy te hipetraka any amin'ny tranony de any ianao no mba karakarainao ataovy zay tokony azo atao ataovy zay tokony azo atao amin'ny ray aman-dreny teboka ray voalohany zay fa zavatra anankiray faharoa koa ry havana ity anisan'ny tena zava-doza le maniriny hoe afatesan'ny ray aman-dreny afatesa atao amin'ny Matitoko 5:12 zao misy an'ity tenin'Andriamanitra ty hoe Matitoko 5:12 andininy faefatra manao hoe fa Andriamanitra efa nanao hoe manajany rainao sy ny reninao ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny de atao maty tokoa fa io kosa ianareo nazovy ilaza amin'ny rainy sy ny reniny hoe efa fanatitra ao an'Andriamanitra zay rehetra tokony ho azonao tokony hahazahoanao soa avy amiko dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy koa foananareo ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo raha tena azavaina ny tenin'Andriamanitra de hoe misy olona zay tena efa maniry ny ray aman-dreny no faty hoe tsy andrinay koa zay afatesany dada sy mama izarana lova fa tenareo sisa ny fanantenanareo lova be reo tena tandremo ry havana ny mieritreritra zavatra zany na miteny zavatra oatra zany eo anatren'Andriamanitra ianao indray no mety ho faty alohan'ny ray aman-dreninao ianao indray no mety ho faty alohan'ny ray aman-dreninao ianao tena marary tena ao anaty marary lava tena mijaly zao ianao ranabavy ravinanto tena marary ianao io marary ny zanako mijaly ianao mba adinio so de nisy zavatra tsy nety nataonao tamin'ny rafozanao na tamin'ny ray aman-dreny ity makory havana mety misy zavatra mitranga zavatra ohatr'izao ndraindray ny ray aman-dreninao tapaka lalan-draha ohatra anao tapaka lalan-draha izy moa raha tapaka lalan-draha zany tsy afaka tsony hoe mipetradrery fa tsy maintsy mipetraka amina zanaka de ny vadinao le rangaha mandeha miasa de ile rafozanao ao aminao no mipetraka de enao no miandry azy eo maraina mandraparivo ny andro le rafozanao moa zany matapaka lalan-draha azy de tsy afaka miresaka tsy afaka miteny fa miraikitra ny lelany tsisy azonao de eo izy no mikakaha-pandrina eo izy no mipipi tena efa nahita an'izany imbedabe ry havana mipipi ampandrina eo le ramatobe na le rangaha mipipi na mikakaha-pandrina eo manao maloto tokony atao zany tokony hoe mitady ankizy amafan'io na mitady mpanampy amafan'io na raha voafafan'io tokony fafanao fa tena fialahan'le vinanto amin'ny temaina kapohany tena velesiny tsy omeny hanina
rehefa tonga nefa le vady ny avy any le ranga manao inaneny inany atao lasopy metsara be mahay metsara velatsy be ina zao marary amamy de le ramatobe motsy zany tsy afaka miteny tsy afaka mandaza fa de mirotsaka fotsiny ranomasiny mahita an'le zanany lahy ina mampitomany amamy mahamakoty iny marary fo de sady mody fafafafany eo nefany maty tsongo amin'ny atoandro maty daroka eo amin'ny atoandro akapokapoka ambony fandrina mikakapo pataloha ato ty manandevo ohatrany iny reny de sady kapohana tandremo ranabavy ny vadinao tsy mahita an'io ny vadinao tsy mahita ny ataonao fa misy akiray mahita an'io ambony ao ary ny zavatra fafin'ny olona no ojonjay averiko zay zavatra fafinao no ojonjainao ary ny lalàna ny fijinjana tandremo fa dangereux be ny lalàna ny fijinjana de mijinja be lavitra no zaina fafy tsy misy olona mihitsy hoe namboly voakatsaka ray dia naniry lizy de voakatsaka kely anankiray naniry to tsisy an'zany fa raha namboly voakatsaka ray ianao de misy babony iny mety ho folo mety ho roapolo miaraka amina voakatsaka mananjatony maro de zany ny mahatonga an'io fahorinao io zao ianao zao marary na diabeta marary any am'ray atao dialyse zao ianao misy fotoana marary any amin'ny atodohanao marary ny tratranao ienonao marary afaka ny aretinao de marary ny zanakao afaka ny aretin'ny zanaka mamiditra indray problema afa miditra so de mba nisy zavatra nataonao tamin'ny rafozanao na tamin'ny ray aman-dreninao izy narary tao iny ny velesinao izy narary tao no zoninao rovina ihany keo tony no faty ranga fa tena manandevo eto fotsiny tony tokony efo faty mihitsy tony tsondromoko amin'ny rano mangatsika ato ty ranga faty ato attention fa misy fanahy manaraka anao ary rananao an'zany ianao mibeba mifona andranomaso ianao anatin'ny aretina mangiry firy io marary ny zanakao mijaly ianao midrididry ianao zao manana problema mavesatra ianao toriny olona any amin'ny tribonaly ianao tsisy mety ny zavatra ataonao mikorotana ny fiainanao jereo zavatra nataonao tamin'ny ray aman-drenao na tamin'ny rafozanao de andana mifona aminy dana mibebaka mifona eo anatrany tompo nanao zavatra tsy nety a fa ny baiboly marina foana ozonina zay manao tsinitsinina ny ray aman-dreniny ny ray sy ny reniny ozonina ray aman-dreninao io na rafozanao ary zany angery avanao any secret ty fiainany ty nge oare olona misy lalànany misy secret nge izy io ary mingavy anao a tsy tsoe ny ray aman-dreninao ny nahitana masoandroany na ny rafozanao ao ny toanao ao ny dadatoanao ao ny faranao ao ny fianakavinao ao ny ravaviny rafozanao raha mbola velona jerevo zay tokony atao aminy za tsy miteny amina hoe ataovy afapo izy tenao daholo ny amelona n'izy menakavy za tsy miteny an'zany velomy daholo ny fianakavimbadinao rehetra tsy ny izy tsy miteny an'zany ataovy zay tokony fomba anajana azy inona ny zavatra mba azonao atao anajana an'ireo ray aman-dreninao ravavin-dreninao rahalahan-drainao zay tokony ho azo atao ajao ray aman-dreny reny raha mahita raha fotsy be anao eny amin'ny fiarahamonina ao ampiangonana eny amandidina anao eny ka hitanao raha mamabe izy dadabe izy ka mba hitanao izy mba tokony ho ampina inona ny azonao atao aminy jery maso fotsiny venao misy amitsika ingere olona mety efa tsy manana dada sy mamatsony mety tsy manana ray aman-dreny tsony tsy manana rafozany fa eny amandidina anao eny mbola mba misy olona rafotsy be dadabe mba mangataka aza mba atao aza ataotsy nandray manko tsika ho manao an'zany tena tandremo ry havana tsy fanao zany mahita raha fotsy petsika na dadabe mangataka nde mandeha any rangava nave tonkoa rangabe fo faty aza miteny an'zany mitainginy ambony mba tomobile tsaratsara ianao tomobile metimety anananao dolidolo ny zavatra de misy rangabe mangataka na raha fotsy be de nde mandeha any fa tonko olona ray aman-dreny be fa nandany amy zanakareo any fa gaza aza miteny an'zany fa mitondra ozony zany tompoko mitondra ozona aingana de aingana manafaingana ozona ny fanaovana an'reny ianao efa sady tsy manampy azy mbola mandatsa sy maneso azy ihany rehefa mahita ray aman-dreny be tokony ampina apio izy na tsy ray aman-dreny niteraka azy apio izy de ary pio ampitiavana raha mba mitarainy izy ka misy azonao atao apio izy tombotsoanao angere olona zany mba manana ny ampy zany mba manana zavatra kely
misy zavatra ho alazaiko anareo tsy voavidin'ny vola ndraindray ho atsika nge no tena problema atsika zany hoe za manana diplôma be za directeur général za manana orinasa PDG za manana zao milliard any amin'ny banque za manana trans so de mieritreritra venao fa raha manana zany de milamina misy zavatra mety tsy voalamina zany amin'ny fiainanao fa voalamina ty zavatra resako aminao ty satria tadidio ny fiainana fa ny fiainana mifamatotra amina fanahy mifamatotra amin'ny baiboly mihoaja ny ray aman-dreny ry polisy gendarme mpitsara avocat misy am'ireny ray aman-dreny reny angendrandray mba manana ny rariny izy fa tsy manam-bola manana amin'ny marina izy fa tsy manam-bola nefa dia ary zay no tonga ny baiboly ny laza asana any amin'ny Jakoby izy iny tena zay ny tenan'Andriamanitra hoe mitsinjo ny kambotsy sy ny mpitondra tena zany voalazany tenan'Andriamanitra ato amin'ny Jakoba toko voalohany 17 manao hoe izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatren'Andriamanitra ray de ny mamangy ny kambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny andro fahoriana miaro ny kambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny andro fahoriana zany ny fivavahana kasitrako Jehova any amin'ny Isaia toko voalohany any izy de zao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko voalohany zay tena mampianatra ny mahatonga ny olona tokony amerariny atsika eo amin'ny 17 ozy izy 15 misasay anareo diovo ny tenanareo esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsahara fahazamanao ratsy mianara anao ny tsara dinio ny rariny anaro ny papahory omeo rariny kamboty tsarao ny ady mpitondra tena itony baiboly tena miteny Andriamanitra sary-piaro mpitondra tena indraindray le olona manana ny rariny manana ny marina fa tsy manam-bola de avadikeo ny rariny ao amin'ny fitsarana avadikeo ny taratasy avadika ry avocat ry mpitsara ry mpitandro ny filaminana zany angeny mahatonga ny taranakitsika ratsy fiafara mijerenao fa manana problema zanakao amin'ny resaka tokatrano mijerenao ianao mpitsara nefa ny ohatra misy loza tsy mety afaka zany ao amin'ny tokatranonareo menakavy ohatra misy zavatra mampatahotra foana mpitsara maty vady zany ianao de ny zanakao ohatra manana problema ianao nefa mpitsara ny fahefana eo anoloanao nefa zanaka ohatra misy aretina toratorana afafy zany misy aretina mitaiza afafa zany metsika krizy zany ao amin'ny tranonareo ohatra misy fanahy mampatahotra zany amin'ny alina ary ianao amin'ny alina manofo raty foana mpitsara avocat tsy mety milamina mihitsy ny fiainanao jerena ny zanakao ka ohatra ny misaratsara bady zany foana manambady de misaraka tsy manana tokatrano vanina ary na ianao koa azy mandalo olana jerena ka ohatra misy aretina mitaizataiza zany nareo menakavy omeo rariny ny mpitondra tena aza de disy jamba ny vola loatra hoe ty misy 50 millions ty 150 millions avadio ny tantara aza de diso jamba n'zany loatra ry mpitandro ny filaminana sy reo manam-pahefana tsy misy zavatra tsy vitany vola ho amin'ny fiainana tsika mako zany ity mipanakarena ty milliardaire ty nefana ty mame 200 millions na madiatsika io tantara io de miala maina fotsiny tsy lay mpitondra tena miala maina le raha amandreny be mba efa tompony le tany le raha amandreny be fana fa lasa ny mpanambola ny tanàna lasa ny mpanambola ny rariny nefa de retsy olo retsy manana amin'ny marina fa raha amandreny be tsy nahay taratasy tandre miriavana ny fitsaran'ny tany ny azonao ahodiny fa misy fitsaran'ny lanitra eo andohanareo menakavy eo andohanao sy ny taranakao fa tsy mampitahoatra anao eo andohanao sy ny taranakao zany ny anteneniko atsika mpisolo vava tony nge mpisolo vava mpitsara tsika manana ndraiky tsambony saripady ange toerana misy atsika io saripady ange toerana misy atsika io ary raha tsy atsika no migereny toerana misy atsika io amin'ny fahamarinana fandrika ho anao sy ny taranakao io atonga ny taranakao sanatria ho lasa ratsy fiafara za tsy miteny mpitsara rehetra tsy mpitsara rehetra ndresako am'zany fa misy mpitsara ihany tena mijeriny rariny ary tsy voavidim-bola misy mpitandro ny filaminana tsy voavidim-bola misy avocat tena mijoro amin'ny fahamarinana fa misy sasatsasany loatra am'ireny de tena jamba ny vola loatra zava-doza nefa ny eo ambadika ireny
iny le ray aman-dreny fa miaraka amin'ny ranomaso tsisy rariny efa miaraka amin'ny volo fotsiny andeha ody efa ray aman-dreny 27 taona mba tokony hanana ny rariny ny ala taon'ny fitsarana tena nangasy asa ny afaka herinandrony iny le ray aman-dreny tapaka lalan-draha maty tsy asino vidiny tsy asino vidiny fahafatesan'le olona tsy asino lanja fo zany hoe tsy rariko an'izany fasoko ny volona fa tandremo rala tandremo ranabavy tandremo tompoko ny fahefatsika voafetry fa Andriamanitra ny tompony teny farany zany ny mahatonga ny fiainantsika io misy fotoana tena tsy mety milamy maraka ny tokony ho izy tsy milamy gaga ianao fa atao hoana ihany ary izany manangana trano ianao rimboipo manangana trano ianao tsakatsy vidinao ny tany ary ainy ambo manarana vidinao tao nefa ianao ohatrany tsy mety miada an'izany ary ohatra misy mahita loza zany foana ny zanakao maty ny accident tampoka ny zanakao maty na moto zany ange izy io maty ny poziny olona ohatra ny misy zavatra matimaty ho azy zany nareo menakavy mipiraitam-po aminao ohatra matimaty tanora daholo ianao rery sisa ianao ary io zao fa 10 taona efa tahorana koa atandremo misy zavatra mifamatotra amina ray aman-dreny manajany rainao sy ny reninao tsy voatery ny ray aman-dreny nahitana masoandro eny fa rehefa ray aman-dreny izy ka hitanao fa mipika amin'ny volony tokony ajaina mihoatsana izy ajao izy aza diso manao tsinotsinona loatra satria mety ny ataonao na manam-boly ianao na manakatao ianao de diso anambany an'izy reny tandremo tena miantso anao fa ny fiainana ho ary olona mila cléany eo aty manandrama ahitanao azy raha ozy izy ianao tsisy raha iny zany pastera de manandrama ahitanao azy manandrama ahitanao azy fa ny faela velona mifamatitra amin'ny fanajana ray aman-dreny ny faela velona ary ny fahitana andro maro ahitana ny soa de mbola mifamatotra ihany koa amin'ny fanajana ray aman-dreny ajao ny ray aman-dreny ajao zay tokony ho ajaina miolanja zay tokony mena lanja aza to tsinotsinona izy ho hitanao fa hotahin'Andriamanitra mety mbola tsy mivavaka ny ray aman-dreninao mety mbola mampirafy sy manao adalany avelao izy anisy ny tompony adalany ihany anisy ny tompony zavatra tsy mety ataony sy ny fijangajangany ihany tsy anjaranao ny hitsara azy hoe dada ianao ndray aloha de tena ampijalianao mama amin'ity ianao mampirafy ty fa ianao de tena am'le vehivavinao any fa zao avelao izy any am'le vehivaviny fa raha mbola misy ny azonao atao tokony anajana azy de ajao noho ny amin'ny tenin'ny tompo de manaja azy ianao teto nampianatra omaly hoe misy fotoana anginana misy fotoana itenenana misy fotoana ianao aza miady mihitsy fa avelao Andriamanitra anao amaly ny ray aman-dreninao tsy voatery iteniteny foana fa aza manaiky ho fandriany devoly iteniteny foana amina ray aman-dreny ajao ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ao fiangonanao manana ray aman-dreny ianao anatin'ny fiangonana raha afaka mandefitra ianao amin'ireny ray aman-dreny reny de andefiera raha ohatra ianao ka miala amina fiangonana ray satria mety nisy zavatra tsy nety tao de mialam-panajana ny fiangonana azonao ialana fiangonana fa za kosa miteny aminao aza manao tsinotsinona ray aman-dreny ara-panahy tsy hoe miala ao ianao de fosany ao izy tsy hoe miala am'le fiangonana ianao de aratsiana ao izy tsy hoe miala ao ianao de ataonao maty fotsy izy tandremo aza manao an'izany raha miala ao ianao miezaka ianao mba tsy hany miala elo azy raha azo atao mangataka tsodratra maka rehefa tsy meny ianao miala rehefa te hiala ny fiangonana azonao ialana fa Jesosy no tsy azonao ialana ary raha misy zavatra tokony azonao atao aty ambadika aoriana kely eo ka tokony ho tanterahana aminy ataovy na tsy mivavaka ao tsony ary ianao raha tokony ho tsarovana izy de tsarova meo izy raha tokony homena zany ny zavatra tokony atao fa tsy mety ny miady amina ray aman-dreny na ray aman-dreny ara-panahy io nininy zany de milaza aminao fa miezaka tsy mba miady amina ray aman-dreny ara-panahy zany mety tsy mitovy ny fomba fijery ara-pivavahana tsy mitovy ny finoana tsy mitovy ny fiangonana mety no heveriko fampianaran-diso mihitsy fampianarany fa na fampianaran-diso ary izy na no heveriko ho mpaminany santoko ary izy na no heveriko ho ray aman-dreny tsisy la na no heveriny olona iny ko ve ny fandraisana za tsy mirarazy vavan'ny olona any za mifandray ozy ny olona ireny olona maty ara-panahy reny olona efa zao reny no vely any amin'ny elo non za raha mbola fantatra io fa ray aman-dreny ara-panahy de meko niaja tokony ho saza azy izy ny tompony hitantsika ny tompony hampaherytsika raha tia hita andro lava iainana ianao ary andro lava iainana ahitana ny soa
de miantsoanao androany miantsoanao amin'ny foko rehetra maiza mametraka ny toerany ny ray aman-dreny apetrao amin'ny toerana tokony isy azy ny ray aman-dreny nahitana masoandro ny ray aman-dreny manodidina anao reo ray aman-dreny raha fotsy be sy tadabe manodididina ny tanana anareo aza diso mandatsalatsa loatra miteniteny ny ray aman-dreny ohatrany tandremo tsara indrindra olona hitanao fotsy volo izy mety nanompo sampy izy mety ana aza miteny zay ndratsaka hoe misy fotoana hoa rehefa zavatra tsy hay aza miteny zay zany tena problema atsika tsika indraindray miteniteny zavatra tsy fantatra fandrika ao atsika nefa zany raha manana ray aman-dreny anao ka marary eo an-trano ny ray aman-drenynao na ny rafozanao tsaboy izy ary tsaboy ampitiavana karakarao izy na de manao maloto eo ambony fandriana ary sody ny ray andro any ianao ka ho tonga amin'ny taona ohatran'io na izy eo 70 taona manao an'io ianao eo amin'ny 7 taona anao ny anao an'io tandremo fany za moa tsy tehiteny am'le ny fiainana kodara-tsarety tsy tehiteny an'izay satria ny any fiainako tsy kodiara-tsarety zany ny any fiainako miakatra tsy akijanona tsy miakamidiny zany ny any fiainako fa ny any miakatra tsy akijanona ka za tsy tehiteny an'izay hoe fiainana kodiara-tsarety fa zao amin'ny fotoana fotsiny ianao tsy mahay mitaizany io rafozanao na ray aman-drenao fa ianao mampijaly azy mamono azy mety ohatran'io ny afaranao ny ray androany de ho tadidinao ny hoe zao ny nanaovako ny rafozako a zao ny fampijaliana nataoko tamin'ny rafozako misy amitsika ny manao zany efa leo tsika mitsabo an'le ray aman-dreny tosika leo aloha izy ilomano miaraka amin'ny pipi anao ny mandra-parivony andro iaraka amin'ny malotony ao izy fa aleo izy fefa ho lava tandremo aza manao anzy zany aza karakarao izy efa hitanao misy feriny lamosiny de ozy ianao hoe aloha eo fa leo ka tsy vitako tsao fa aloha faty io koa ne tokony efa ho faty tsy fiteno azy zany aza ho zonona ohatr' zany ray aman-dreny efa tokony ho faty fa sody indray andro any ahita zavatra ohatrany ianao ianareo tanora am'izao fotoana zao miainao anatina ditsa sy adalany io miainao anaty ka mampitomany ray aman-dreninao efa nahita imbedabe ohatra zany nga ray aman-dreny nanozona azy zanany tandremo raha io ray aman-dreninao io no manozona anao indre mandeha sahirana ianao aza miteny hoe tsy rahako zay ozona ataonao andry papa tsy rahako zay ozona atao andry mama fa indrindrandrindra ianao olona tsy mivavaka afandray mako ianao ka olona mivavaka de mety manozona ny ray aman-dreny ndraindray mako ane ohatra zany izy misy ray aman-dreny ihany tsy tia ny fivavahanao de ozonony ianao raha mbola amin'ny fivavahany lahy io lahy ozoniko tsy mandaitra izy raha ny ray aman-dreny reo manozona noho ny fivavahana de tsy mandaitra satria ny fivavahanao mahery lavitra noho ny ozony ray aman-dreny ny andriamanitra ao nitsodranao avy amin'andriamanitra lehibe lavitra noho ny ozony ray aman-dreny noho izany raha mivavaka ianao ka ozony ray aman-dreny tsy mandaitra ny ozony aloha zavatsara fa raha ohatra ny ray kosa ianao ka mampijaly azy ao anatin'ny adalana ianao ma ao anatin'ny adalana ka izy mba mananatra anao tsy mety ange zao ataonareo aza manao an'izao nareo hoe de nareo de mampijaly ray aman-dreny mihitsy amin'ny firialinareo vao mody zao ve ny fitondran-tenanareo nefa nareo de avy ianao tena anao tsinotsinona ny dadanao sy mamanao tena tandremo rahalahy fa raha manozona anao indray mandeha io ray aman-dreninao io am'izany ditra tsy adalanao zay ianao indray raha mbola zanaka naterako tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana fa tena mandaitra io tena mandaitra ozony ray aman-dreny io rehefa izay ny anozona anao ka apetrao amin'ny toerana ny ray aman-dreny mbola tsindrika ana tsy hoe rehefa maty izy vo raha malala tsy hoe rehefa maty izy vo avadibadika indimy impito de any am'izay vo mifamelively ndray mpivavaka sy ny tsy mpivavaka nareo mba milaza azo mpivavaka nefa nareo tsy tiany ray aman-dreninareo aizaka zao ririnina ny andro mangatsika izy tokony fa mba finosona lamba nareo tsy mba mananina fa tsy any am'le maty tsy any am'le izy efa maty ary efa izy mbola velona zao ataovy zay tokony atao aminy za lazako anareo ny bebeako vo tamin'ny heritaona maty ny bebeako tany amin'ny 70 taona tanoana izy maty tanoany ny fijeriko azy fa lazako anareo za mikarakara ny bebeako tsy avelako hoe tena mananjava mahory zany tamin'ny fahavelona ny tany fianaratsozy mipetraka ny anabavy mipapako no mitaiza azy fa isa-iakerinandro mandefa volany manontany sao de fa laty ny sakafonareo inona ndray ny olana sao de ahoana za mihitsy ny manontany
ahoana moa mibebeako nahitako masoandro no zahato tahirin'Andriamanitra amin'ny lamina sambatra tahirin'Andriamanitra men'olona vola karakarain'olona ahoana ny bebeako ny tsy mbo tsy maintsy karakaraiko inona ny hanina tiany hoanina inona ndray no mba tedavina sao de mandeha fasako vola isan-kerinandro ny amin'ny bebeako ny ray aman-dreniko jereko zany raha senabavy malala mila mitsindrotsika fa zany ao anaty baiboly raha teo lava andro iainana ka ho tratra 70-80 taona sy 20 taona iainana ajao ny ray aman-dreny ary tsy hoe ela velona koa dia mitsipozipozy fa ela velona nefa feno fahasoavana feno fitahina ajao ny ray aman-dreny miafinao ambadiky ny fanajana ray aman-dreny ny fahaela velona sy ny fitahina ny fahasoavana ianao mandray zavatra be da be tsara miafinao ambadiky zany ny tompony hitatsika de vavakantsika isotra n'Andriamanitra misaotra indrindra tompony fahasoavanao indray afaka nandray zany fampianarana zany izay nampianatra anay ny zavatra tokony ho takatray satria fantatra indrindra fa misy zavatra tena mitondra ozina anie eto ambonin'ny tariny izay tsy fantatra akory hoe mitondra ozina io zavatra tsy mety mandeha amin'ny fiainana androany io zavatra loza mitatao amin'ny taranakaisy zanakay satria misy amin'reto olona ambony reto manam-pahefana ao amin'ny fitsarana manam-pahefana amin'ny fitandrona filaminana any amin'ny domaine nanao tsinotsinona ray aman-dreny nefa amin'izao fotoana izao tompo tena mahatsiaro izy hoe na dia manana trano ary manana zao nefa tsy mety miadana misy zavatra mampiororo azy ary retina korotana eto araiky te mba mivavaka ho an'izy ireo mamelary ny eloko izy ireny ary engany izao toroteny izao mba hitodian'ny sainy sy ny folo ka alalany tokony atao amin'ny fanajana izany ray aman-dreny amin'ny fanajana ny ray aman-dreny ho tahinao any tompo izany fandarana zany ho tahinao izy atsirairay avy ho tahinao reto mpanaraka fandarana misy saotra tompo amen tompo ny hitantsika menakavy ajao ny ray aman-dreny aranofo ny ray aman-dreny rahavavindreninao ny rahalahandrainao ajao daholy ajao reny ray aman-dreny be ny tarinana ajao ny ray aman-dreny ara-parinao moa izy tokony ho ajany avokoa fa ho ambadika zany ny fahombiazana sy ny secret amin'ny fiainanao hatafitanao ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka amin'ny matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha fandetety tsy mba asy